tongotrao. Aleloia, midy rahan Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Ho fanomboantsika izao fotoana izao a dia andeha iarahantsika manao a ny laharankira 530 ho irako tokoa riray. Ilai fiti maeri, fa fiti avanama, mamerina ni veri, o ira, rifuku ira, fatenati, ilai pamuzina. Irau lai faefanabe manufani panuta natin maleni azare hajesi zauni uta o irau rifuku irau fatenati ilai pamuzina. Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani o irau rifuku irau fatenati ilai pamuzina. Irau ilai piamina mia isimitaju naitana misakamina nalina nanju o irau rifuku irau fatenati ilai pamuzina. Iraiku famaharitra ni fiti avanaura ni tauna wangandanitra unina mandrakiza o irau rifuku irau fatenati ilai pamuzina. Iaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra izay mitoetra any an-danitra ao, indreto izahay vory eto anatrehanao indray, manolotra ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ho anao irery ihany. Manatre izao fotoana izao Tompo, ary ao ka novoery avy amin'ny fanaranany teninao izahay, ary mamindra fo aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsiraray avy indray a tratran'izao sabata izao. Ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsiraray avy. Ankehitriny tsika dia andeha anaharaka ny tatitra maneran-tany ary aorianan'izay dia hiaraka hanao ny hira mitenena isika. Aorianan'izay ihany koa dia anaraka ny fampitinana ny lesona isan-tsokajany. Teo amin'ny fahatanindrany dia nisamborindreo miaramila izay nanenjika ireo mponina korainy Jimmy. Tafatsoaka ihany moa izy ary dia namakivaky ala matevina mba hitady ny reniny sy ny anabaviny. Avy eo dia namonjy ny toerana misy ny rainy tany amin'ny toby misy ireo mpitsopinenana tany atsimatsinanany azy izy ireo. Nianatra tao amina sekoly adventiste tao amin'ilay toby Jimmy. Sekoly izay nitantanan'ny Ellen Wall izay misionera australiana. Rehefa nahazo ny diplôma Jimmy dia nasaina mpianatra.
indray andro raha inizina mpianatra indrindra dia nisy vahiny nampanantena ny antoka ny fianarana koa dia nianatra teolojia izy ary lasa tompona andraikitry ny asa atao amin'ireo mponina koraina. Manangana fiangonana sy toerana fitaizana zazakamboty sy sekoly ho an'ny zanak'ireo mpitsaom-ponenana koraina. Taty aoriana rehefa nipoitra teo amin'ireo izay afindra toerana ho any Etazonia ny anarana dia tany Karolinina Avaratra no nandefasana azy. Tao anatin'ny roa taona dia efa natsangana fiangonana koraina miisa 3 izy ary nahita fianakaviana mpitsaom-ponenana koraina adventiste izay niparitaka nanerana ny Amerika Avaratra. Eo amin'ny 12 ny isan'ireo mpitsaom-ponenana koraina ny Amerika. Ny sasany amin'izy ireo dia mbola eo andalam-pizarana tsikelikely ny fiainana any amin'ity firenena vaovao izay nifindrany ity. Ny hafa indray dia efa nahatsapa ho nahita fialofana sy fanohanana tamin'ireo fiangonana adventiste, indrindra rehefa miara-mivavaka amin'ireo mpiray-monina mpifindra-monina koraina mitovy aminy. Hitanareo manana namana betsaka ao am-piangonana ary ao amin'ny fiangonana adventiste koraina dia afaka miresaka amin'ny fiteninay izay ary mifankahazo tsara. Raha makany fiangonana adventiste amin'ny teny anglisy ianao nefa tsy mahafehy tsara amin'ny fiteniny dia sarotra be ny fankazahoana. Zava-dehibe amiko mihitsy izany hoe midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fitenin-drazako izany satria azoko tsara ny toriteny ary afaka mitoro ny filazantsara amin'ny fiteny kokoa aho. Zava-dehibe tokoa ilay izy satria mifankafantatra momba ny fiangonana sy ny pasteur ianao. Tsara kokoa mantsy ny hoe afaka miresaka amin'ny vatana ny tsirairay raha tsy izany mantsy dia izao. Isak'izay mila fanampiana dia hitady mpandika teny dia indray avy eo mandika teny amin'ny pastery. Kanefa ho an'ny olonanay manokana dia hafahafa aminay izany hoe misy olona mpanelanelana amin'ny pasteur dia resahana aminy aloha ilay olana. Amin'izao dia afaka miresaka amin'ny vatana amin'ny pasteur izahay. Pastorana avondrona koraina maro an'i Karolinina Avaratra Jimmy Schwen ankehitriny sady mpanangana fiangonana koraina any amin'ny diviziona Amerika Avaratra ho an'ny ministera adventiste misahana ireo mpitsaom-ponenana sy ny mpifindra-monina. Tena nanao zavatra betsaka ho an'ny mponina koraina tokoa i pasteur Jimmy. Voalohany dia vitany nandama ireo membre izay niparitaka nanerana any Etazonia. Isaka ny 3 taona dia misy lasim-pianakaviana izay tanterahana manerana any Amerika izay atao any amin'ny toerana misy fiangonana koraina ahafahana mihaona mba hifankafantarana sy manorina fifankatiavana. Raha tsy misy hetsika io dia tsy mba manana namana izahay fa dia samy mijanona any amin'ny faritra misy azo tsirairay avy any ary azo antoka fa tsy hifankafantatra mihitsy. Afaka manatrika izany koa nefa ireo tanora. Tena tiako izany hoe tafaraka ao daholo ary afaka miara-mivavaka izany, miara-mira, tena tiako mihitsy. Tsara be mantsy ny mihaino koraina mihira. Jesosy no nanome feo tsara azy ireo. Nangataka tamin'ny pasteur Jimmy ny adventiste koraina manerana any Amerika Avaratra mba hitarika azy ireo satria mbola maro tsy mbola mahay teny anglisy tsara. Mbola mitoy manangana fiangonana koraina manerana izany faritra izany hatrany moa ny pasteur Jimmy. Amin'ity 3 volana ity dia misy ampahany fanatra Sabata 17 hanohanana ny ministera misahana ny mpitsaom-ponenana sy ny mpifindra-monina manerana ny diviziona Amerika Avaratra. Izany dia mba ahafahan'ireo tarika hafa tahaka azy ireto mivondrona, ahafahana manome vady sy mpianarana ihany koa mba hisitrahan'izy ireo fanabeazana adventiste. Aoka hivavaka ho an'ireo vondrona ireo isika mba hitan'izy ireo fankahirezana ao amin'i Jesosy eo andalam-pizarana ny fiainana vaovao any amina firenena vaovao. Misaotra amin'ny fanolorana fanatitra ny Sabata 13. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antungu chao izai piana chao kuambitenenare Jesu malalo izai anuchalanao kairote Betaka wampuraya kuambitenenare Jesu
somalalo izahai aino tsarana kahirate niavy amina hitoetrabetsaka amponaya irate niavy amina hitoetrabetsaka amponaya. Manahoana daholo ary ny zazaboto hoe isaorantsika Andriamanitra fa omeny fitahina mandrakarivo sika dia afaka miaraka mitsahatra aminy amin'ity sabata ity. Mino aho fa faly avokoa ny zazaboto rehetra fa sabata ny andro andao ary sika hiara ivavaka e. Akambana indray ny tanany dia ahondrika ny loha akipy ny maso. Jehovah misaotra anao manokan'izay. Tonga indray ny sabata mba hiarahanay mitsahatra aminao. Rehefa nahazo fitahina izay nandritry ny enemana dia te hisaotra sy hideranao ihany koa. Amin'ity sabata ity raha iaino ny famitinana ny lesona izay dia omeo fahendrena ny zazaboto, ny zazaminono, ny ankizy rehetra mba hifantoka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa nahita ny tantaran'ny Joasy tsika tamin'ny heriny dia mbola tohizantsika indray fa mbola tsy vita ange ny tantara. Ny lohatenin'ny tantara indray dia hoe amboarina ny tempoly. Amboarina ny tempoly. Efa nianatra lesona daholo andao ary araka ameriny sika amin'ity androany ity. Namboarina ny tempoly. Izary nanamboatra ny tempoly raha fantatrareo? I Joasy kely nanomboka nandray ny andraikitra. Ny aza Joasy kely rehefa nosorana mpanjaka izy. Ny tsy anjerintsika dia voasoratra ao amin'ny Filipiana 2:2. Filipiana 2:2 fa 17 miaraka mamerina sika rehetra. Isa 2:3. Bravo! Mahay ny ankizy rehetra rehetra. Anandray zao manao tsy anjery miray fo miara-mesaka ampandroso ny finoana. Ianareo indray izany nanao voalohany dia izany indray manao faharoa. Zao ary tohizantsika ary ny tantaran'ny Joasy kely. I Joasy kely rehefa haneritreritra izy dia hitany hoe misy zavatra tsy mety teo amin'ny firenen'i Israely. Rava ange ny tempoly natao hivavahana amin'Andriamanitra. Tsy nanana tempoly fanaovana fitaom-pivavahana intsony ny zanak'Israely fa rava nosombainy zareo. Ny mpanjaka teo alohan'ny Joasy dia tsy nirarahan'izany. Dia navelany ho rava teo. Ny sasany azy nanangana zavatra tao anatin'ny tempoly dia nataony zavatra hivavahana amin'ny sampy. Tsy amin'ilay Andriamanitra ny tantana ny fiainany zareo fa amin'ny sampy. Hitan'ny Joasy kely fa tsy mety angeraka izy izany. Ny zanaky Atalia mpanjaka ratsy fanahy moa dia naka ny fitaovana tao anatin'ny tempoly. Ny zanalahy nalay ny vilia volamena, ny kaopy volamena, ny fitaovana volamena rehetra tao amin'ny tempolin'i Jehovah nalay ny zanaky Atalia avokoa. Dia nanaovana zavatra tsy mety, nety nanaovana fanompoam-pivavahana ho an'ilay Andriamanitra sampy. Nalahelo Joasy nahitan'izany toe-javatra rehetra izany. Noho izany dia tapa-kevitra Joasy kely rak'izy fa amboariny indray ny tempolin'i Jehovah, amboariny tsara tarehy be, amboarina ny tempoly ho izy mantsy ny vahoaka. Tsy mety izao zavatra izao. Andao isika hanamboatra ny tempoly. Kanefa mila vola ange izany, mila vola be izany. Dia notoroan'Andriamanitra hevitra Joasy kely. Ka zao nanamboatra boatin-drakitra tamin'ny hazo tsara tarehy be izy nasainy namboarin'ilay mpanao boatin-drakitra, mpandrafitra. Dia rehefa vita io boatin-drakitra io Joasy kely dia apetraka eo anoloan'ny varavaran'ny tempoly, asiana lavaka eo ampovoany. Efa nahita boatin-drakitra, mbola tsy nahita atoroy anazy nge dada sy neny asehoan'ny zanakitsika hoe ohatran'ity nge izany boatin-drakitra izany. Izany
dia nasiana lavaka teo ambony amin'ilay boatin-drakitra dia eo daholo ny olona no mandrotsaka vola izay foiny. Napetraka teo amin'ny varavaran'ny tempoly io boatin-drakitra io ka izay tonga rehetra ao amin'ny tempoly mba hivavaka na dia fa ratsy aza ny tempoly tonga ao ny olona mivavaka dia mandrotsaka vola ao anatin'ilay boatin-drakitra dia mandrotsaka vola izay manana vola be dia be mandrotsaka be dia be dia izay manana vola kelikely dia mandrotsaka vola kelikely arak'izay ananana. Fa faly be nge ny olona tamin'izany rakizy tsy mba nisy tezitra be, tsy mba nisy menimenina fa nanao tamin'ny mpifaliana avokoa ny olona rehetra. Mitsikitsiky ny ankizy kely mandrotsaka vola ao anatin'ilay boatin-drakitra. Dada sy neny koa falifaly be mandrotsaka vola ao anatin'ilay boatin-drakitra. Rehefa feno ilay boatin-drakitra dia entina makany amin'ny mpanjaka hoe mpanjaka feno nge ilay boatin-drakitra dia asain'ny mpanjaka avoaka tao daholo ilay vola dia tehirizina tsara primina dia rehefa avy eo hoentina miverina any amin'ny tempoly indray ilay boaty mba ho asian'ny olona fanatitra. Dia toy izany foana nataonry zareo. Tsy ela dia nahazo vola be dia be ny mpanjaka Joasy hanamboarana ny tempoly nge tsy ho an'ny Joasy nge izany fa namboarana ny tempoly. Vita rakizy ny tempoly satria niara-ny asa avokoa ny olona rehetrarehetra hatramin'ny zaza minono hatramin'ny zaza boto tata sy neny ny ankonana rehetra niara-ny asa daholo hanamboatra hanangona vola mba hanaovana ny tempoly. Dia nitady olona hiara-iasa aminy Joasy izay mahay mandrafitra natsona nanao an'izany rafitra tsara tarehy ho hanamboarana ny tempoly izany, izay mahay mandalotra atsona ireo mahay asa tanana rehetra na atsony Joasy avokoa mba hiaraka hanao ny tempolin'i Jehova. Vita ny tempolin'i Jehova, nahafinaritra, naveriny Joasy tao amin'ny tempoly avokoa ny fanaka volamena. Nampamboatra indray izy natao tsara tarebe volamena tsara tarebe nodiovina ireny volamena ratsy ireny namboarina tsara ny tefena tsara dia natao tao amin'ny tranon'i Jehova avokoa. Nahafinaritra be nge ny tempoly tamin'izany fotoana izany rakizy satria Joasy kely nanao tamin'ny fony dia ny olona rehetrarehetra koa nanao tamin'ny fony. Falifaly avokoa ny olona rehetra nanamboatra ny tempoly dia faly be zareo nivavaka tao. Niverina nivavaka tamin'Andriamanitra indray nge zanak'Israely tsy nivavaka tamin'ny sampy fa nivavaka tamin'Andriamanitra. Faly be dadatosyny nitohan'ny Joasy satria endry nge ty Joasy kely ty tena natahotra an'Andriamanitra izy dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy dia nataony nasainy nivavaka tamin'ilay Andriamanitra avokoa ny vahoaka Israely rehetra fony izy teo amin'ny fanjakana mpanjaka ny tantana ny zanak'Israely. Mahafinaritra rakizy fa rehefa matoky an' Jehova, rehefa matahotra an' Jehova, rehefa tia azy dia mikarakara tokoa ilay Jehova izay tiantsika io. Ilay Andriamanitra ny vavahantsika koa nge mbola mikarakara antsika ohatra ny fikarakarana ny Joasy. Noho izany amin'Andriamanitra rery ihany ny vavahana, tsy mivavaka amin'ny sampy izany tsy mivavaka amin'ny sampy izany fa reny tsy mahay nininy ireny fa Andriamanitra irery ihany no mahay ny zavatra rehetra dia izy ny vavahany zazaboto, ny zaza minono, ny ankizy, dada sy neny, Jehova Andriamanitra ihany no iankohofany. Isaorantsika Andriamanitra fa nomeny lesona vaovao indray tsika tamin'ity herinandro iny nampahafantatra antsika izy fa Andriamanitra irery ny vavahana dia endry tsara toa ny Joasy avokoa sika rehetra. Dia mametraka ny veloma ho amin'ny herindray raha sitrapon'Andriamanitra veloma daholo. Akory aby antsika rakizy, inona ny vaovao anareo? Mino fa manana vaovao mahafinaritra ny ankizy kely matotra ity sabata mahafinaritra ity. Androany dia andeha rahantsika mamerinety ny loha hevitra faharoa izay manao hoe hery. Ahoana tsara hoe hery. Ny andalan-teny fitadidy dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:1-8. Asan'ny apôstôly toko 4:1-8 manao hoe dia feno ny fanahy masina izy rehetra
ka nitory ny tenin'andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Andenge ho avekontsika dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Asan'ny apôstôly toko 4:1-8. Arak'izany andalan-teny fitadidy izany dia mbola ny tantaran'ireo apôstôly ihany ny tantarantsika. Rehefa nandray ny fanahy masina rak'izy ny apôstôly dia nahavita fahagagana maro teo amin'ny fiarahamonina izay nisy azy. Anisan'izany ny nanasitrana amin'ny Petera sy Jaona ity lehilahy teo amin'ny vavahadin'ny tempoly izay nalemy tongotra. Ka rehefa sitrana ity lehilahy ity dia gaga ny mpitarika jiosy, ary rehefa nahita izany dia tezitra ka dia nampiantso any Petera sy Jaona hoe avianareo makaty aminay. Dia rehefa tonga teo Petera sy Jaona dia nirarana izy ireo. Nareo tandreminareo mitory zany Jesosy zany, tsy tokony ianao an'izany tsony ianareo. Dia rehefa nirarana rak'izy Petera sy Jaona dia navelany, nalefany. Ka rehefa nalefany dia lasa nakany amin'ny toerana fivorian'izy ireo, dia nitantarany fanandramana izay niainan'izy ireo tamin'ireo mpinamany izy. Ka rehefa nahaino izany reto mpinamany reto dia niara-mivavaka, niaraka nangataka ny herin'ny fanahy masina tamin'i Jesosy indray izy ireo mba ahafahan'izy ireo manao zava-mahagaga bebe kokoa hatrany noho ny tamin'ny lasa. Ka dia nitombo rak'izy ny fahasahian'ny reto mpianatra nitory an'i Jesosy vokatry ny asan'inona? Ny asan'ny fanahy masina. Itsika koa amin'izao fotoana misy antsika izao dia tena ilayntsika tokoa rak'izy ny fampivavaka. Ary tsy izay ihany fa izao misy fanandramana mahafinaritra izay asehon'i Jesosy amin'ny fiainantsika, dia tian'i Jesosy itsika hifampizara izany. Ary rehefa mahaino izany dia mifampitondram-bavaka mangataka hatrany mba hitombon'ny fanahy masina ao anatintsika, ahafahantsika manao zava-baovao hatrany miaraka amin'i Jesosy. Ka tsarovy ary fa misy hery miasa mangina amin'ny alalan'ny fanahy masina omeny Jesosy ianao, na dia mbola zazaza ianao io. Ary vokatr'izay hery izay dia afaka hanao fahagagantsika. Mety tsy nasitrana avy hatrany fa ny tombavaka ataonao dia hisy vokany eo amin'ireo rehetra izay miainao. Ka dia anisany mpiara-miasa amin'i Jesosy itsika ka hanao fahagagana amin'ny fomba tsy takatry ny saina, hitondra fanovana ho an'ireo olona maro amin'izao fahasasantsika izao. Dia izay ny lehiloha hevitritsika ho fahombiazana ho an'ny ankizy kely rehetra ny fandraisana amin'ny fanahy masina. Ka dia mpiara-miasa amin'i Jesosy isika. Dia ho sabata feno fitahiana, sabata androany rakizy. Dia mirary soanao indray ny tenako, ny namanao Janine. Veloma daholo. Miaraba ny tanora zandry indray ary. Anjarantsika indray izao lesona faharoa ihany koa isika. Andeha ary araka averintsika ny lohateny sy ny tsy anjery. Isa 2, lesona faharoa, fisarahana tsy misy romoromo. Tsy anjery. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, ako are mba tsy hisy ady amintsika rola na mpiandriomboko sy ny mpiandriombonao fa mpirahalahy isika. Genesis 3:2-5. Zay le tsy anjeritsika. Inandray ary ny zavatra hitantsika nandritry ny herinandro. Ho fitentsika izy androany. Hitantsika fa niaina ny lamina foana i Abrahama sy Lota nandritra ny fotoana lava. Ary na ny zavatsarotra ara niainan'izy ireo ny zavatra nilalovana dia mbola ny lamina tsara foana. Ankehitriny dia nitombo be ny fananany. Ary ny fananany zareo dia ny biby fiompy. Ary samy nanana izy mirahalahy. Dia rehefa betsaka moa izany ilay biby fiompy vilona no hohanina, tsy ampitsony ny tanim-bilona. Dia matetika ny misy ady eo amin'ireo mpiandriomby any Lota sy any Abrahama. Izany nefa tsy nataon'izy mirahalahy hanimba ny fihavanany. Ary niezaka foana izy mba hifandamina. Izao koa nefa i Abrahama ny zokony, ary izy mihitsy ara-mondray aman-dreny. Dia raha ny tena izy dia zoany Abrahama mihitsy no mifidy aloha. Satria tsy maintsy hisaraka izany izy amin'izao.
dia zoan'ny abrahama no mifidy hoe zaho ary fandany ianao makary kanefa ny mba hitsinjovan'ny abrahama ny atao hoe fihavanana sy ny fifankatiavana ary mba tsy isy ady na antsoina koa hoe romoromo tena velan'ny abrahama ilota no isafidy aloha ifidyn'izay tsara indrindra. Toetra anankiray izay nampisehoan'ny abrahama tamintsika nandritry ny herinandro ity zany a dia ny fandaminana eo anatrehan'ny fifanolanana. Tsy maintsy misy foana ny olana, tsy maintsy misy foana ny fifanolanana eo anivon'ny fianakaviana, eo amin'ny ankohonana, na ny mpiray tam-po, na ny ray aman-dreny sy ny zanaka, na ny mpinamana. Misy foana ireny, misy foana ny olana, kanefa izao mba tsy isian'ny ady dia misy koa ny fifandaminana. Misy foana ny vahaolana eo anatrehan'ny olana ary nampianarin'ny abrahama tsika tamin'ity herinandro ity hoe ahoana no fomba hamahana izany olana izany. Dia inona no nataony? Navelany hifidy mialoha ilota. Tsara foana izany ny mifampiresaka mahakasika an'ilay olana ary indrindraindrindra ny mamela ny hafa mialohan'ny tena. Safidy anankiray tsara indrindra izany ary manamboatra ny fihavanana, mikolokolo ny fihavanana sy ny fiarahamonina izany fomba nampianarin'ny abrahama izany. Ary mino fa mba tiantsika mba ho toetrantsika ihany koa izany toetra ny tanora satria matetika isika dia amahatanorantsika dia hoe ny anahy aloha za foana ary izay mahasoa anahy aloha no jereko voalohany. Fa mba hialana amin'izay zavatra izay mba tsisy ny ady dia andeha anarantsika ny torohevitra nomeny abrahama. Vonona ve tsika ny anapa-kevitra? Azadiny fa ny afatra nampitaina tamintsika tamin'ity herinandro ity dia hoe manaraka ny drafitr'Andriamanitra ho famahana ny olana fifandirana isika rehefa mametraka ny hafa ho lohalaharana. Nanapa-kevitra izany tamin'ity herinandro ity fa andeha ho apetrakitsika lohalaharana ny hafa. Andeha hiaraka hitady vahaolana eo anatrehan'ireny olana mahatonga fifandirana ireny. Dia mirary soa ny tanora zandry ny tsirairay avy indray ary. Mandra-pioana. Dia amin'ny fifaliana indray ny ara-banan'ny tanora 13 taona sy 14 taona rehetra. Nahatratra izao Sabata izao miarahaba ihany koa ny ray aman-dreny ny zoky sy ny zandry izay rehetra manatrika izao fotoana izao. Lesona faharoa sahady ny mantoanto ao anatin'ilay lohateny hoe miatrika ny fekinan-doha amin'ny zavatra. Miatrika ny fekinan-doha amin'ny zavatra. Ny tsenjery dia mino afa efa mahay ianao. Ao amin'ny Korintiana voalohany 10 ny 9:30. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianao na inona ataonao dia ataovy ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Tantaran'ny Tsady no andeha ho jerentsika mba hahafantarantsika hoe toy ny ahoana moa izany hoe miankin-doha amin'ny zavatra izany. I Tsady dia tovolahy kely, tovitovy amin'ny taonanareo. Rehefa any am-pianarana izy dia ireo namany dia efa manomboka manandra-kandrana mifoka sigara sy misotrosotro toaka. Dia mba tonga ny Tsady tsy ho voatarika ao amin'izany dia nifidy izy ny ody rehefa mirava avy mianatra ary ho ao amin'ny efitranony. Rehefa tao amin'ny efitranony anefa Tsady dia manana solosaina izy ka mipetraka eo alohan'ny solosaina izany. Maro ny zavatra azo natao tao anatin'izany solosaina izany. Tsy ratsy akory ny zavatra nataony tao fa nifidy izy ny ifandray amin'ny hafa, hanao fandalinana ihany koa sy fianarana amin'ny internet. Dia variany eo Tsady ary indraindray aza dia manadino ny etomody izay tokony ataony izy fa tamana miresaka amin'ny namany eo ka indraindray dia amin'ny 12 alina na amin'ny 2 maraina na misy koa aza amin'ny 2 maraina izy vao mahatsiaro ny andeha atory. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe miankin-doha ary ve Tsady sa tsy miankin-doha? Izy ny safidy ny tsy hiaraka amin'ny namany satria ireo namany dia efa nisy miankin-doha amin'ny toaka sy ny sigara. Fa i Tsady kosa dia nisafidy ny hidy any an-tranony kanefa kosa lasa niankin-doha tamin'ny solosaina sy ny internet sy ny zavatra izay jerena izy tato aoriana. Fa inona tokoa moa no atao hoe miankin-doha sao ianao mba efa tratrana izany fekinan-doha amin'ny zavatra izany. Izao ny aza maritana azy. Rehefa mitranga aminao reto
raha amin'reto zavatra reto dia fa azo everina fa efa ny an-dalan'ny fehikinan-doha amin'ny zavatra ianao. Anisan'izany ohatra ny hoe tsy mahatsiaro milamina ianao raha tsy eo ilay zavatra atao. Misy ihany koa ny hoe rehefa tsy manao an'ilay zavatra ianao dia ohatra ny hoe tsy faly izany fa ohatra ny hoe sorisorena mandrakariva. Misy koa ny hoe tsy mahavita ny etomody tokony ataonao ianao fa variana amin'iny zavatra iny, rehefa izay no mitranga dia efa manomboka mankany amin'ny fehikinan-doha ianao izay. Misy koa ny hoe manao izany ianao mba hialana ny olana, mety hoe misy olana miseho any dia mba hialana amin'iny dia lasa ianao manao ilay zavatra anankiray dia lasa mitady akin-doha amin'iny zavatra iny ianao. Dia izao koa raha ohatra ianao ka mandainga amin'ny hafa hoe manao an'iny zavatra iny dia afeninao amin'ny hafa izany dia tadidio fa efa eo an-dalan'ny fehikinan-doha ianao. Fa maninona moa inona ny olana ao anatin'ilay fehikinan-doha? Ny olana dia izao, mangeja antsika io zavatra io ary manan-devo antsika. Andriamanitra nefa dia maniry antsika mba olona afaka. Dia ianao no aoka hanao safidy tsara eo amin'ny fiainanao mba hahatonga anao tsy hiankin-doha amin'ny zavatra izay misy. Amin'ny herinandro dia hojerentsika hoe inona ary ny tokony atao raha ohatra ka efa mitady ho tafalatsaka amin'izany fehikinan-doha izany ianao. Fa izao andeha hiverenantsika ilay tsenjery hoe koa amin'izany na inona ataonao na misotro na mihinana ianao dia ataovy eo voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aoka izany no filamatra ho an'ny tanora tsirairay avy ka ny fiainan'ny tanora dia ho feno fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Mirary soa indrindranao ary mba no fanandramana tsara miaraka amin'ny fanahy masina. Veloma tompoko. Dia endrika falifaly hatrany no iarabana ny zatovina manarehetra izay tia mianatra ny tenin'Andriamanitra. Minao foko manontolo fa tena anisan'ny mba tia ny mianatra ny tenin'Andriamanitra izany isika. Reto moa dia isaorina ihany koa izany ireo zoky na koa hoe ireo ray aman-dreny izay manentana miantso ny zatovy rehetrarehetra hoe andao tonga indray ny fiarahantsika omerina ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny radio azisa sy ny pejy Facebook dia nantsona isika dia tonga ihany koa efa eo amin'ny eo am-pototry ny onjam-peo na mijery mivantana ihany koa ka dia hitahantsika sady ny Andriamanitra ary ho azontsika tsara ny hafatra sy ny tenin'Andriamanitra izay ninarana ka hanaovantsika fanandramana ahafahantsika mijoro vavolombelona ihany koa satria izay indrindra izay fijoroana vavolombelona izay indrindra no lohatenin'ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izay nataontsika. Zao ilay lohateny fanontaniana mipetraka manao hoe misy afaka mijoro vavolombelona ho avy. Misy afaka mijoro vavolombelona ho avy. Jesosy no mametraka izany fanontaniana izany. Ny rariana dia izao mba samy afaka hamaly an'izany fanontaniana izany sika rehetra. Raha sanatria izany misy kristianina nametrahan Jesosy hoe misy afaka mijoro vavolombelona ho avy ka tsy mahavaly, tsy afaka mijoro dia tsy hita hoe ina moa izany maha-kristianina azy. Ka ny rariana dia izao rehefa vita izao fiarahantsika mamerina ny fiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra izao dia afaka hiteny ianao hoe afaka mijoro vavolombelona ho anao aho Jesosy. Eny ary ny andiny fototra dia ao amin'ny Lioka toko fasivy andiny voalohany sy ny faharoa. Lioka toko fasivy andiny voalohany sy ny faharoa dia toy izao ny voalaza aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ny 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy ahasitrana aretina. Ary izy naniraka an'ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy ahasitrana ny marary. Zay zany ilay mission na ilay iraka izay nampanaovan'i Jesosy an'ireto apôstôly ireto. Ary efa nresahantsika tamin'ny lesona teo aloha fa ireo apôstôly ireo ange tsy otsony efa nodimandry avokoa. Fa iza zany zao ny apôstôly? Iza indray ilay nofidiana? Izaho sy ianao, isika rehetra izay kristianina ankehitriny dia manohy ny asan'ny apôstôly ary isika ihany koa zany no antsoina hoe apôstôly. Satria iraka izay mbola ampitondrain'i Jesosy izany afatra izany. Nantsoina toy ny antsonan'izy 12 lahy dia nomeny hery sy fahefana. Zay no zava-dehibe. Ny olona, ny lehilahy na ny vehivavy anankiray nomen'Andriamanitra hery sy fahefana dia afaka mijoro vavolombelona. Ilay fahefana izay nomena dia izao afaka mamoaka demonia ary manasitrana aretina. Dia mety hiteny ianao hoe zaho ve tsy asan'ny pastora?
tsy ny mpitondra fivavahana any hoe ny tokony ianao an'izany hoe mamoaka demoni manasitrana aretina zany ahoana ny avitako an'izany ahoana ny afahako mijoro vavolombelona ny amin'izany de zao le izy mba afahantsika manao fanandramana rehefa marary ianao rehefa marary ianao eno tsara le fanazavana tsika moa zany maha-olombela tsika de misy fotoana marary rehefa marary ianao ndeha resitsika hoe aretinandoha marary be ny lohanao de zao isika eo efa nomen'andriamanitra fahefana anasitrana ary ny tenin'andriamanitra ihany koa de milaza hoe ny famantarana zay mino a de zao raha mametraka tanana amin'ny marary izy de ho sitrana ny marary tokony fanandramana ho ataonao amin'ny tenanao manokany zany rehefa marary andoha ianao zay zany ho ale ohatra tsy misy dokotera tsy misy paracetamol tsy haiko tsy misy feralgan ihany koa ngambo ary zay koa monjandray ny fahavoazantsika vao marary andoha kely de mba me paracetamol mba me feralgan fa raha marary ianao de nomen'andriamanitra fahefana manova fanandramana fa zay ny tena fijorona vavolombelona jesosy eo mivavaka amty alina ity tsy misy fanafody tsy misy feralgan tsy misy paracetamol marary ny lohako ianao de miteny fa afaka manasitrana ny marary ianao de miteny fa ny marika amantarana zay mino ametraka ny tanany amin'ny marary izy de ho sitrana ka noho izany andriamanitra amty alina ity marary be ny lohako apetraka eto amin'ny lohako ny tanako de aoka ianao anasitrana fa raha meno ianao de ho sitrana ianao amin'iny alina tsy afaka ahitan'izany anefa ianao tsy afaka hiainan'izany ianao raha tsy manao fanandramana de zay fanandramanao tamin'ny aretinandoha zay no azonao hijorona vavolombelona amin'ny olona na aretinify io na areti-kibo io ary tadio tsara fa ny fanafody am'izao fotoan'izao melafo ny aretina maro be fa raha mino ianao efa nomenanao ny fahefana apetrao amin'ny faritra zay marary ianao ny tananao de mivavaha amin'andriamanitra fa afaka manasitrana anao izy ary rehefa manasitrana anao izy de iny fanasitranana na iny zavatra nataon'andriamanitra taminao iny no ambaranao zarainao amin'ny olona de zay le hoe mijoro vavolombelona petraka zany fanontaniana misy afaka mijoro vavolombelona ho avy manomboka izao de mba afaka maly an'izany fanontaniana zany any ianao ka afaka hijoro vavolombelona ho am' jesosy ho amin'andriamanitra satria nanao fanandramana niaraka taminy noho izany ny fitoriana filazantsara zany tsy hoe resaka tsy hoe mizara ny hevitra ao ianao hoe zao lazay ny baiboly tsy zany ihany fa ny fijoroana vavolombelona tena tsara de reo zavatra nataon'andriamanitra taminao akoatra ny aretina eo koa reo olana maro samihafa eto amin'andriamanitra fa mamaly vavaka izy de zay ny fijoroana vavolombelona tsara indrindra tokony ho resahana zaraina amin'ny namana ihany keo de mirary ny tanora namako rehetra ary mba hanao fanandramana ny amin'izany de samotahina ho ao manaraka indray mialohany hidirantsika amin'ny lesony tanora zokony sy ny lehibe de andesika anaraka hira anankiray Fakayita wase enitia singitina rehefa jamanja manumana fanambatina fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona ireo zay resy latra tsy nahita faninenana
fa tena mafinaritra inona fahatra mifankahita ho any dia sy ny tina mifankahita ho any dia sy ny tina raha mbola mahatra ny andro ny tany fifankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany fianano tsy miova manisy anio nitokatraon'izy ireo itompom-bataio ho tena mafinaritra inona fahatra mifankahita ho any tia sy ny tina mifankahita ho any tia sy ny tina ronono sy tantely izay tany ankanana no natonga ny olona ho lava sy pikana raha tena Andriamanitra nataontsika fihinana zay tokatraontsika ve tsy ho feno ny famasinana inona fahatra ho tonga hatrany andandra ifankahita ho any tia sy ny tina ifankahita ho any tia sy ny tina mifankahita ho azy ny tia sy ny tina rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana falymirabany tanora zokony rehetra nahatratra izao sabata izao ary manasanao ampitiavana anaraka ny famitsinana ny lesona nandritry ny herinandro mbola ao anatin'ilay lohahevitra mikasika ny hoe ireo fitsipika lazain'ny baiboly mikasika ny firaisanara-nofo isika ary taridalana faharoa ao anatin'ilay lohateny hoe mianjaanja dia ny toko sy andin'ny fototra ny toniana nandritra izany herinandro izany dia ny salamo fa 5:30 ny andiny rehetra dia inoko fa efa ny safidy teny andiny anankiray ianao izay nosafidiana ho atao tsy anjery ka andao hiaraka mierina izany ary amen za ihany koa dia efa nisafidy fa ho amin'tian'io ity mba hahafahantsika mamintina azy dia andao vakitsika ny andin'ny voalohany hatreo amin'ny andin'ny fahatelo aminaran'i Jesosy Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny voadinika ao ny toetro na mandeha na mandry ary fantatra ao tsara ny alehako rehetra efa voalazan'izany toko sy andin'izany sahady ny tiana horesahana izany hoe mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika iray manontolo ao anatin'izany ny resaka firaisanara-nofo tany ampendohany raha vao namorona ny Adamaseva Andriamanitra dia efa nitanjaka izy ireo fa tsy nalala enatra saingy rehefa nandika ny didin'Andriamanitra izy dia io tsy fankatoavan'io no niteraka enatra ho azy mivady nanomboka teo dia ny natao anatin'ny enatra izao tontolo izao tsy fikasian'Andriamanitra velively nefa tany ampendohany ny hatsapahantsika enatra noho ny fitanjana na ihany koa noho ny fahotana nodiniantsika ihany koa fa Andriamanitra dia malala ny atsipirian'ny fiainantsika hitantsika izany ao amin'ny salamo fa 5:30 ny andininy fa 3:10
no mihidina zany hoe ilazana amintsika fa fantatr'andriamanitra na mbola voatany ekibo ary isika fantany izy no namola volantsika rehetra dia izao nafinaritra loatra ny tapany teo amin'ny alarobia izay miresantsika fa fantany atsipiriany amintsika kanefa mbola tiany isika na dia ao anaty fahotana azy na tsy ary osa ny olombelona sady natahotra ny olavina rehefa nahafantatra fa nitanjaka ny afina an'andriamanitra mihitsy iadamaseva saingy izao andriamanitra irery ihany no mahatanteraka ny faniritsika dia mahalala ny amintsika iray manontolo inona moa ilay faniritsika anaiky ny mahizy atsika anaiky ny toetra atsika ny fisainantsika ny fomba fitenitsika andriamanitra ihany no mahatanteraka an'izany satria izy ilay andriamanitra fitiavana nojerentsika nandritra ny herinandro ihany koa fa eo foana andriamanitra manatrika atsika ninona zavatra ataon'ny tanora dia manaraka eny foana andriamanitra mahita mijery ary indrindra tahaka ny taniainan'i Josefa izay nandalo fitsapana izy rehefa teo anilan'ny vadin'ny Potifara ny teny mihitsy izy hoe koa ataoko ahoana no anao izany ratsy lehibe izany ka anota amin'andriamanitra eo anatrehan'ny loza izay miseho mivelatra eo anatrehan'ny tanora zokiny dia mila tafakambana tanteraka amin'andriamanitra isika mba ahafahantsika mitandrina ny didiny ary amaranantsika azy dia izao andriamanitra dia eny amin'ny toerana misy atsika rehetra tian'andriamanitra raha ho tafakambana aminy ny tanora ho voaro ao anatin'izany hoe firaisana ranofo izany mianjaanja eo anatrehan'andriamanitra ny fiainantsika fantany na dia nieritreritrika ny teopotsika dia ndao hiaraka amin'andriamanitra indray ny tanora zokiny rehetra ka hifikitra amin'andriamanitra ary indrindra hiteny tahaka ny salamo tahaka ny Davida hoe dinio andriamanitra ary fantaro ny foko izaho toetra ary fantaro ny eritreritro ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko dia tario amin'ny lalana amin'ny mandrakizay aho dia samy ho tahina isika rehetra amen. miaraba sady maniryso hatrany ho anao izay misafidy ny andray ny fandarantsika ary mirary indrindra ny aretanao hatramin'ny farany mbola ao anatin'ilay loha FDB manao hoe mitsahatra ao amin'ny Kristy ihany sika ary anao jeritodika ny herinandro faharoa izay nomena ny lohateny hoe tsy manaiky ny tsahatra mino fa ho anao izay nanaraka ny fandaharana nandritra ny herinandro dia ahay tsy anjery ny Koritiana voalohany toko fahafolo ny andininy faha 1 ao anao izay sambany kosa miaraka aminay raha isina antanana ampifaliana ary asaina ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany Koritiana voalohany toko fahafolo andininy faha 1 izay andininy ny fampahirezantsika andininy ny fakafantarantsika ihany koa nandritra ny herinandro manao hoe ary izany dia nanjo azy rehetra mba hoanatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany farany izao tontolo izao Koritiana voalohany toko fahafolo ka ny andininy fa 1 andeha aloha iaraka ivavaka isika melohany ahatsiarovantsika ireo FDB nisongadana nandritra ny herinandro iny tompo andriamanitra io ho anao ny saotra sy ny dera ny laza ary ny voninahitra mandrakizay satria ianao no mendrika andray izany tianay raha ho tonononao anay kosa ny fiadanana sy ny famindramponao hanarona anay ka ahatonga anay anana fifaliana sy ahatsapa fifandraisana manokana aminao ao anatin'izao famerenana ny loha hevitra faharoa mitondra ny lohateny hoe tsy manaiky ny tsahatra izao ampio zay mba anokatra ny fonay ampiatramin'ny teninao ary eoka ny fanainao masina no anazava sainanay ahafantaranao ay izay tianao ambara ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen tsy manaiky ny hitsahatra io no lohateny izay nijerentsika teto nandritra nyity herinandro ity tsy manaiky ny hitsahatra izay mifantoka amin'ny fifandraisan'ny mahampanota ny olombelona sy ny tsy fahatsapana fiadanana ao anaty rahantsika mahalala ny zavatra iainan'ny mpiarabelona amintsika amin'izao fotoana izao ary tsy afaka miala amin'izany sika fa feno fahasahiranana feno tsy fahafahampo ary ahitana fifanomezantsiny amin'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny zany rehetra izany dia maneho fa misy zavatra tsy mirindra misy zavatra voakorontana ny lamina voajanahary izay napetraka ilay mpamorona ny laza fa nanao ny zavatra rehetra
ho tsara indrindra any amin'ny genesis toko voalohany sy ny toko faharoa zany rehetra izany a dia tsy inona fa vokatry ny fahotana avokoa zay niteraka disadisa niteraka fahasairanana niteraka lonilony niteraka fahatserovatena omeloka niteraka olana isan-karazany zay mbola tsy voava mandraka androany isan'ny niainany zany ny zanak'Israely rehefa niala avy tany amin'ny tany Egypta izy ireo a ka andeha amonjy ny tany nampanantenaina dia ny tany Kanana izany rehefa nandeha teny an-dalana izy ireo raha mamaky ny nomery toko faraka ambin'ny folo sika dia mahita fa misy toetsaina zay tsy mety afapo amin'reto zanak'Israely reto na de teo aza ny fitantanana mahagaga zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany adinony avokoa reo tombontsoa rehetra zay nomen'Andriamanitra ny fitantanana mahagaga ny fitondrana feno fahendrena zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany fa zavatra tsy de inona akory dia efa nanomezany tsiny sy ny monomononany ary nitarika ao amin'ny fikomina izany raha mijery sika amin'ny resaka ny fanaovany zanak'Israely tamin'ny Mosesy ao amin'ny nomery toko faraka ambin'ny folo ny andin'ny fahaefatra hatramin'ny andin'ny fahaenina dia milaza fa manome tsiny ilay sakafo zay nomen'Andriamanitra izy ireo herintaona maheriny nanomezan'Andriamanitra azy mana mba ho sakafony kanefa dia mbola feno ayay ihany izy ireo ny mana nge tsy nisasarana izy ireo tsy nandraisany anjara ny fikarakarana azy fanomezana maimaim-pona fahasoavana avy amin'Andriamanitra kanefa dia indrisy fa ny monimonina izy ireo fa leo an'izany mana izany leo ny fikarakaran'Andriamanitra misy hevi-dehibe anankiroa anefa finosin'ny mana rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika ny hevitra voalohany a dia Andriamanitra mikarakara isan'andro ny zanany zava-dehibe zany ary tsy voaviditsika amin'ny ezaky ny tenatsika na amin'ny fahamendrehantsika naoviana fanomezana izany ny hevi-dehibe faharoa de zao maneho ny Mesia zay ho avy ilay mofo midina avy any an-danitra manome fiainana n'izao tontolo zao ny mana reo hevitra anankiroa lehibe sarobidy ireo a adinony zanak'Israely fa ny zavatra tsarony a dia reo hanitry ny lakozian'ny Egypta zay to mampamelombolo azy mahate hiverina azy tsarony mampanembona azy ary ny zavatra mampalahelo de zao ny sakafo sy ny hanimpi zay nohanina maimaim-pona tsarony izy ireo fa adinony kosa ny fanandevozana sy ny fampahoriana zay nataon'ny Egyptianina ho azy ireo tsy teo amin'ny zanak'Israely ny sarababe-mbahoaka ihany no nisy an'izany aretina izany fa teo am'ireo zay ny fidin'Andriamanitra sy ny tendreny ihany koa anana andraikitra ambony ka isan'izany a i Miriama sy Arona zay naneo tsy fahafaliana tamin'ny Mosesy nanometsiny any Mosesy ary vokatr'izany dia tezitra tamin'izy ireo Jehova ka nanafay azy tamin'ny fotoana voafetra hitatsika fa tao anatin'izany rehetra izany dia misy toetsaina zay nokolokoloina te aniliana andraikitra amin'ny hafa manoloana ny tsy fahombiazana ny toejavatra zay voaresaka ao anatin'izany nomery toko fa 1 izany raha mijery ny Exodus toko fahatelo ihany koa sika sy ny nomery toko fa 12 dia mahita fa no ilay vadiny Mosesy teratany tsy Israelianina Kosita no antony ny lonolony teo amin'ny Miriama sy Arona akoatran'izany a dia nialona ny Mosesy ihany koa izy ireo ao amin'ny nomery 12 ny faharoa de izy hoe moa Mosesy ihany va no efa nitenenan'i Jehova tsy izahay koa va no nitenenany mampalahelo zany toejavatra izany fa dia niteraka olana lehibe ary indrisy a fa tonga tamin'ny famaizana any Miriama sy Arona izany ry mpiara-mianatra namana ny fanahina zay ao anatintsika ao a de mitarika fikomina ary zany fikomina izany dia mampalahelo an'Andriamanitra rehefa mijery ny toko 410 amin'ny boky nomery indray sika de nahita fa rehefa nirahina ny mpisafotany a dia ny folo tamin'ireo mpisafotany 12 lazany rahana dia nanahita an'ireo zavatra tsara
sy lafitsaran-javatra atao amin'ilay tanina mpanantenaina aza dia naleona izy ireo nanakipiny masony ka nijery ny lafi ny ratsy ny aya ny tebiteby manoloana ny toejavatra dia nitsanganan'ireo tompotany zay nampivarahontsy anazy ka nahaketraka ny finoana izy ireo nitarika ao amin'ny tsy finoana izany ary nitarika ho amin'ny fikomina dia saika ahatonga azy ireo anota mihitsy satria saika hitora bato any kaleba sy josoa izy ireo so ihany fa niditra ntsehatra andriamanitra malona nyzany rehetra izany de misy lesona lehibe zay tsy ho ahtsika eo amin'ny fanandramany mosesy ilay mpanompon'andriamanitra nitarika ny vahoaka an'andriamanitra nivoaka avy tany Egipta ary andeha hiditra ny tany Kanana na de tsy nana tompotsy ho niditra atao amin'izany tany zany aza Mosesy dia mahafinaritra ny lesona zay nampitainy teo amin'ny fiainany sy ny fanandramany manokana ny fona ho an'ny Miriama sy Arona izy ary ny fona ihany koa ho an'ny zanak'Israely zay nikomy ka nanao hoe raha ohatra ka ho aringanao tokoa ty firenena ity dia ilaza ny firenena hafa hoe tsy zakan' Jehova ny Israely zay nentiny avy any Egipta ka dia no naringany tany nefitra izany fijeriny Mosesy izany fijery feno famindram-po fijerina mpanelanelana dia tokony ho toetsaina ho raisitsika ihany koa sy ivelomantsika amin'izao andro farany misy antsika izao hoy izy ao amin'ny nomeri 710 ny 9:7 mifona aminao a mamela ny eloko ty firenena ity araka ny alehibe ny famindram-ponao sy araka ny namelanao ny eloko ty firenena ity hatrany Egipta ka mandraka ankehitriny hitany Mosesy ny fahatsara-pon'Andriamanitra ny famindram-pony ny faharetany ny fitiavany nyty vahoaka ity ary dia to nampatsiahan'Andriamanitra nyzany toetra izany izy naneo an'izany toetra izany zay nianarany tamin'Andriamanitra ka nitalao famindram-po ho an'ny fireneny manoloana izany nefa reo vahoaka an'Andriamanitra zay velona tamin'izany fotoana izany eo amin'ny nomeri 710 dia to naneo fasasa impona ka rehefa nasain'Andriamanitra nandroso izy ireo hiditra ny tany Kanana avy tamin'ny fitarihan'ny Josoa sy Kaleba nanda izy ireo fa rehefa notapahan'Andriamanitra indray zany teny fikasana izany ka naverina ho any anefitra izy ireo de naneo fahasaim-pona indray izy ireo a ianika n'lay tanina mpanantenaina tamin'ny herin'ny tenany tamin'izay verina fa toa finoana kanjo fahasaim-pona kay vokatra zany novodindafo izany ny tonga tamin'ny fahafatesana sy ny faharinganana izany rehetra izany mampalahelo ny toejavatra tahaka an'izany amin'ny fotoana zay tenenin'Andriamanitra sy anomezany baiko tsy mankato lay vahoakany amin'ny fotoana zay itenen'Andriamanitra fa tsy tokony andehtsony izy ireo araky ny teniny zay nataon'ny mpitarika no laviny izy ireo indray zany ka dia ninia niakatra ny tany indray izy ireo vokany dia ringana ny maro tamin'izy ireo ry mpiara-mianatra namana raha jerena maimaika de ohatrany hoe ny bebaka tamin'ny toetra feno fahotanana sehony reo vahoakan'ny Israely ireo kanefa tsy izany akory ny zavatra nitranga fa nanenina sy natahotra ny zavatra hitranga aminy vokatry ny fahotana izy ireo de to nanonitra n'zany ka nanao tao foana ary de hitatsika ny vokany tsy misy fandraisany amin'ny fahasaim-pona ny finoana na de kely aza zay olona manana finoana tena izy ihany no voaro amin'ny fahasaim-pona ny fahasasaina mantsy no alatahaka ataon'ny satanany amin'ny finoana mitaky ny teny fikasan'Andriamanitra ny finoana ka mamokatra fankatoavana mitaky teny fikasana koa ny fahasaisam-pona kanefa mampiasa an'izany izy tahaka zay ataon'ny satana mba analana tsiny ny tsy fankatoavan-dalàna zay nataony engane mba ahay manavaka ny fahasasaim-pona sy ny tena finoana marina ny mpiara-mianatra zay nanaraka ity loha hevitra hoe tsy manaiky nitsahatra nandritra ny herinandro iny ity ary hitahan'ny teniny tompo ampahita fahombiazana antsika rehetra ho voninahitry ny anarany andeha iaraka hivavaka isika rainay tsara sy be fitiavana any an-danitro misaotra satria feno anatra feno tory lalana ny teny zay nozaraina taminay tamin'ity herinandro ity mamelona ny fanantenana ihany koa zany ary mampatsiahy fa Andriamanitra mamindra fo sy mamela eloka
andriamanitra be fitiavana, andriamanitra endry, andriamanitra mahery ianao. Tianay ny anankina tanteraka ny finoanay ho eo aminao. Ilay vatolampy tsy mihetsika, ilay azo hitokisana, manoloana ny fotoan-tsarotra sy ny toejavatra manahirana rehetra. Tompo aoka hitoky aminao zahay, aoka hoesorona aminay ny fanahina, ny fisalasalana, indrindraindrindra ny fikomina sy ny tsy fankatoavana zay mampididozanay. Aoka apetraka eo aminao ny fiainanay manontolo, ka atonganay rehetra azo antoka ny fitondranao. Ary anananay toetra tahaka ny Mosesy ihany koa, manelanelana sy mangataka famondram-po ho an'ny hafa, manoloana ny toetra tsy mendrika sy mampididoza zay asehon'ny mpiarabelona aminay. Matoky sy mino zahay fa ho lesona latsaka ampo izay ny anaranay teto tamin'ny herinandro ity, ka hitondra fanandramam-baovao sy fiainam-baovao anay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata isika, raisana ho tombontsoa sy fifaliana ny manasanao iombona ao anatin'izany fotoana masina sy sarobidy izany, ho mpandray anjara amin'ny fampielezana ny filazantsara manerana ny voan'ny tany. Ity feokira ity no etitsika mandravaka an'izany fotoana izany, anasanao ampitiavana hanolotra ny mpifaliana. Ivavaka ho an'ny fanatitra ny sekoly sabata isika. Tompo masonao misaotra noho ny fitahina rehetra zay nataonao anay. Misaotra ihany koa noho ny nanomezanao fahalalan-tanana ka nahafahanay nanolotra ampahany tamin'izay nitahinanay ho fampandrosoana ny asanao. Enganemba ho tahina izany, ambinina ka havita ny iraka nampanaovina azy. Tao ihany koa ny tanana sy ny paosy ny alan'izany, mbola ho feno fitahina mandrakariva ka afaka hanolotra misimisy kokoa amin'ny fotoana manaraka. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Maneho fankasitrahana feno anao mpiara-mianatra, mpijery sy mpiaino izay nanaraka ny fandarantsika, ary maniry koa raha maniry ny mbola eo nafinaritra aminao amin'ny fotoana manaraka. Ireo mpiara-miasa rehetra izay nandray anjara teto, mampita ny mandra-piteny, mandra-pitafa, mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray. Samy hotain'Andriamanitra e. Ravantsika natratra ny sabata mahafinaritra izao. Goavy indray no resantsika androany. Ny goavy dia sakafo tsotra kanefa be voka-tsoa. Inavo ny ao anatin'ny goavy. Betsaka izy ireo fa iretoreto no tiana asongadina androany. Misy an'ilay antsoina hoe quercétine izay antioxydant, misoroka ny homamiadana ary misoroka ihany koa ny cataracte izay karazana areti-maso. Betsaka vitamine C ihany koa ny goavy. Ary zao be lavitra ny vitamine C ao anatin'ny goavy raha oharina amin'ny voasary makirana sy ireo voasary hafa. Ary azo lazaina fa anisany mitana laharana voalohany amin'ny fatrana vitamine C ny goavy. Isika mafantatra tsara mihitsy fa manampy be amin'ny hery fiarovana ny vitamine C. Fa tsy vitan'izany fa ireo zavatra ao amin'ny goavy ohatra hoe ndraviny dia fanafody ihany koa. Ny goavy dia mamono mikroba. Ny raviny zao ohatra azo atao amin'ny fery rehefa maratra. Vetivety dia sitrana amin'ny fery rehefa atao eo ilay ravina voatoto. Ny raviny ihany koa dia azo atao fampitoniana fanaintainana. Afaka ampangotrahana ny raviny dia aveo sotroina ilay ranony atao bain de bouche, izany hoe ahotsakotsana ao anaty vava ao mba hampitony ny fanaintainana rehefa marary nify. Fa tsy vitan'izany fa mampijanona fivalanana ihany koa ny ravina goavy.
izy ity mantsy a dia mety ampitohana mihitsy a rehefa ny raviny zany ny goavy manta ihany koa dia mampitohana fa ny goavy a rehefa masaka be loatra no mampivoaka matetika ny maloto. Manahoana ary a ny fomba fihinanana azy. Haintsika tsara ny fihinanana azy a, izy hohanina amin'izao no tena tsara indrindra, matsiro. Fa azo atao ihany koa ny manao ranom-boankazo dia misotro azy tsara be ihany koa. Azo atao ihany koa ny manao salade de fruits afangaro voankazo hafa tsara be sady mahasalama. Dia isika hideran'Andriamanitra fa amin'ny toerana tsirairay avy manerana an'izao tontolo izao dia amin'ny ankapobeny dia samy manana ny sakafo izay manana otrikaina betsaka ny tany tsirairay avy ary miay atsika izy ny amin'izay sakafo ilayntsika. Izao no ambaran'Andriamanitra ny Filipianina 4:9-10 fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsara ny tompo hisaotra azy tsika fa mahatanteraka izay tokony ho antsika izy.